Reto mamangataka mihitsy mba hisin'ny retenu mba ho fanajana ny ain'ireo zay maty tao anatin'ity zavatra ty. Aloha reto tsy mba ho lalovintsika, aloha reto ho araotiny, ary indrindrindrindra mila tatra ny fanehoana vaovao tsy marina, ny fanehoana vaovao tsy mitombina ao anatin'ity zavatra ty. Mila filaminana isika, mila fitoniana isika, ary ny zavatra rehetrarehetra mitranga ankehitriny dia akoatran'izay zavatra misy dia irina ny korotana ny firenena. Ary tsika moa dia tsy andefitra mihitsy ho an'izay manakorotana, ary tsy tokony andefitra koa ny tompona ndraiky mako izay manely vaovao tsy marina, satria tsy mety amiko ny filalovana ny zavatra toy izao, ary indrindrindrindra tsy ekena koa ny mamendry fendro, ary tsy ekena ny fanararopaty arak'izay ny teneniko zay. Zazy teo le mahity mazokony zay zany fa satria reo nahazo fanjakana tamin'izay na tsy aro reo hoe tokony hojerevana ny zavatra nisy tamin'ny taona 2010. Zany hoe 2010 zay zany dia le nisy réparation tokony natao, ary eo nitovizana tsara le izy hoe fananinona rehefa nahazo fahefana tsy mba nijerevana le zavatra nisy atramin'izay, le tsy nety sy zavatra tokony ampilamina nytasy ny mamerina ambony latabatra indray nareo resaka feu de route satria ho avy le sadeky ty amin'ny mitabatabako ny volana aogositra ramasy de hoe ity indray ny occasion de velesy aloha izy de mialoha mba ahafahana mahazo vokatra sa hoe ohatrany hoe tsy tongatonga ho azy le izy fa zao le izy mo mety hoe tsy tongatonga ho azy ny tena koa zany sy ny mpanao politika ary ny fiarahamonimpirenena mahatsiaro fa ny boridana loatra le firenena tsy misy fifanantonana, satria ny fihekevitra tany amin'ny taona 2013 tany ho any anie ny rahana tamin'ny fiangonana ny rahana tamin'ny fiangonana de ny fekekeloka ny fibebahana ny fihavanana sy ny fahamarinana, reo rehetrarehetra reo zany tena sotoavana malagasy, tena sotoavana malagasy zany. Fananinona rehefa mahazo fahefana ho amin'ny sehatra politika tsika de adino zay le etomanana na le réparation ny olona voadona tamin'ireny fotoan'ireny ve dia mety tsy misy ve ny kitapom-bola mpanjakana ahafahana manatanteraka an'izay, nefa najoro ny androm-panjakana tao anatiny le CFM tao anatin'le misy hoe ananganana le fond de solidarité mba ahafahana manoa misy misy apahany arotsaka ny fanjakana ary ny mpiara-miombonantoka ny communauté de zany rehetrarehetra zany anie manahirana fanaovana politika atao amintsika, tsy mitana ny teny nomena ny mpitondra fanjakana rehefa manao zavatra zay lela zany hoe tsy homme d'état zany ny atao hoe homme d'état de manatanteraka zay heverina fa ny fanarahana, de ny fanarahana io tamin'ny 2013 ny arahana tamin'ny fiangonana, ary ny fiangonana de mahatsiaro fa marary ny ondrony am'izao fotoana zao, marary ny ondrony am'izao fotoana zao de miteny izy santionany fotsiny reny zavatra nitranga teny Analamahitsy, teny amin'ny sehatra maitso Analamahitsy reny tamilady io tamin'ny zoma izy iny tirevo ny fahatongavan'ny olona sy mahatsiaro na de hoe tao anatin'ilay vonara no heverina fa tokony ny raisa-po tao anatin'izay rehetrarehetra zay fa misy resaka ihany ko mikasika ny raha-pirenena ao anatin'izy iny, fijerevo tsara fa marary ny ondry, ary zay no mahatonga anay aty amin'ny vondrona pamma zany miezaka mifanatona mifampijery satria atreto zao ohatrany hoe mbola resaky ny ivelan'ny vala resaka eto zany de hoe mbola resaka sy fifanantonan'ny ivelany eo amin'ny fitondrany zany fa sa efa mba manomboka misy ilay fifampiresahana fanatona amin'ny mpitondra fanjakana zay manana raikitra am'izao fotoan'izao tsy fantatro mety amin'ireo androm-panjakana samihafa efa misy ve zay dinga zay raha masy sa mbola resaky ny ity ivelany mbola resaky ny ity ivelany zay resahako zay fa ny resaka tsefatsefany raha zay teneniko zay zany amina olona tsirairay eo anivon'ny fitondram-panjakana misy zay fa ahoana ny anakambanana an'izy am'izay fampitongavana natalizy matsy le hoe satria ny nandeha ny fotoana efa trany amin'ny taona 20 20 sy 20 sy 20 hatramin'izao fotoana zao de misy endrika
ohatrany hoe fizirizirina zany ao ambadika ilay izy raha masy misy fanahina ve aminareo zany ny amin'ny hoe mety sanatria hoe ho tonga amina asa mety ho fifandonana indray le zavatra ataonareo ve zavatra hoe isorohana mety krizy indray satria ny zava-maika fahenan'ny vahoaka moa zany zao fa tena fahasahiranana be mihitsy misy ina le misy aia be ve zany mahatonga ty zavatra ty manahy mafy nareo manoloana an'le fizirizirina tsy apita jerevo ny facteur mitranga zava-maro miatra eto amin'ny firenena de hitantsika zao ny zavanisy namozana ain'olon'ireo eo ihany ko ny ataontsika hoe tsy fampitokisana intsony eo anivon'ny mpanatanteraka sy ny aty amin'ny mpanao lalàna nisy zay voamaly zao na hainao an'izay ianao zany zao ary efa nanapaka ny mpanao lalàna de ny lavy ny tary amin'ny mpanatanteraka zay ary efa nandalo ary amin'ny ACC lalàna mikasika ny resaka fahasalamana izy zay raha tsy diso de efa misy zany tsy fankazahoana aloha eo anivony zay misy tsy fankazahoana ihany ko zany eo anivony ireo mpitondro reo ihany ko de jerevo ny zavatra misy am'izao fotoana zao fa mifanenjana ihany ny mpitondra fanjakana ny ao anatiny mifanenjana zay zay ko ve mety ho cinéma ve zay zavatra zay sa tena hoe vokatry ny fo ao anatiny le izy tsy andrasana isy zavatra miseho vo mifampiresaka fa efa misy zavatra mitatao eto amin'ny firenena ako zay fanazavana zay fa zay moa ny hevitry ny olona tsy de fanontaniana loatra le izy fa fanazavana ndawary raisana ny antso manaraka miaraba tompo allo miaraba ny vahiny miaraba manafa kely ao misy fanazavana maromaro fitsitsy notekoa fitsanganan'ireo vondrona politika izay miara-mikondro amin'ny fiainana firenena mahafinaritra be ny menao satria ohatra ny mahavely mpanantenana misy ny fitonandroa ahafahana manohatra zao fitombarana somary akafo zao tikokenena de zao ohatra ny hoe manantena ny zavatra vonareo reo ny olona satria raha mahita tsara ny antsana mahazo fitantanana ny fanjakana am'izao fotoana zao raha tsy laza fotsiny reo tranga ohatra ny mampametraka anontany hoe inona firinina ve samy tranga ho azy zany zany no fanasana midera fahafatesanyolona ambanany ny zavatra hita nefa zao ohatra ny hoe misy fetika zay tena azo mandetokondra fanjakana ny fahefana fa tsy ahafahana ohatra ny hoe mety angadray mampateniteny mihitsy hoe ny vizibolona ny ambadika mpanao politika ve zao fitondra fanjakana zao manino isika mitao tsy afa-nietrika mihitsy na ny hevitra azy sa voatsindrin'le hoe zareo mitandro filaminana zay misy amin'ny tombony amin'izany de reo mpitandro filaminan'ireo ny ao anatiny hoe mahatonga ny fanjakana tsy manam-bola ihany satria andreo matofilo dia mitero foana hoe za strategy ao anatin'izany zany na niarika rena fa be Madagasikara raha mitotonga ny zava-bita heverina fa hoe misy marika fotsiny lazainy zareo hoe zany hôpitaly manara-penitra ny raha mampisika andreo mpanoana andreo fanjakan'ireo foana hoe tany avanareo de tsabony ihany ahitanareo an'izany hoe manara-penitra zany hôpitaly zany eritreto hoe ny amin'ny asiera efa miteny ho an'olona efapolo isa ihany reanimation eo fa tataka mitatra constat de faneokevitra koa moa zany ny tena ataony fa na zany izy mametraka karazana fanantenana ihany zany am'reto ataontsika hoe finiavana politika zay mitarika le fivondronana ataonareo zany le hoe manantena zavatra ny olona zany raha maso fa ndrainaiky inge efa miseho tany aloha eo mafana de avao de mangatsika tapoka de ndray ya manantena ny olona manantena koa zahay mpanao politika fa isy vokany fiarahana mampatsiahy kely fotsiny a taona 150 de ny antoko MFM moa zany anisan'ny
nanovany tantara teto amin'ny ty fireneny ty satria tao anatin'ny krizy tao anatin'ny atao hoe fitondrana jadona zay mifilatratsika tamin'ny taona 570 hatrany amin'ny taona 20 tany ho any zany ka nametraka ny demokrasia natongavana an'le teteza mita raha tadidinareo hoe gouvernemanta vaovao teteza mita ho any amin'ny demokrasia GVTT de nanomboka teo ny olona zany niratra ny sain'ny olona hoe afaka miteny tsy voasakatsakana tsony miresaka na ainao manjery na eny akalamanjana teorina raha moa de efa nisy mihitsy nikanjan'ny demokrasia fa ny lapan'ny demokrasia moa de nitsimbazaza zany hoe efa nametraka ny demokrasia zany izahay tamin'izay fotoana zay ary marina fa tsy nitondra nahazo fahefana fa ny keniny rehetra le izy de io hitatsika io tateorina nefa ny miverina ndray zany le tsy fahazahoana miresaka ary tena idina mihitsy ny pepona mihitsy raha hoe tsy hinanakaniny zany aza be resaka sy de manjary lasa manao ary le retour zany tsika amina fandrosoana misy eto amin'ny firenena sy ny zavatra efa azo normal ny olona zany raha ohatra ka miteny hoe tena le fanjakana mihitsy ano zay moa filazan'ny olona zany efa mieno ianao hoe tena tsy mamela mihitsy amin'ny fomba faneho-kevitra zay iverina fa lizy nge tsy voatery andalam-be foana fa any an-trano ary nge fosoratra anaty lalam-panorenana koa fanlalahana maneho hevitra fa tsy tena mbola iainana loatra zany aloha zany zay tsy tena iainana lizy ka mampanaelo ihany ny zava-misy da aloha raisitsika ty andro ty ramasy de toizantsika ny fanazavana miaraba tompoko miarabe miaraba tompoko miarabe maheno tsara miarabe miaraba tompoko kinolazana de momba ty raha momala fa ty tanteraka zany tenle firenena hoe zavatra tsika tamin'ny fotoana avoko fa io tena nasile firenena fona le fahatera laza maro fahatera nasiny fona nasiny nalitoteny lazay ary nasiny hoe lay zavatra lazaiky fahadisa tanto de ohatra zany da misy etontanany fa io zany de raha mahafantatsa se raha malitely zava-misy fa tena tiava mikefoka marina le vahoaka malagasy sy firenena rehetra ary za mahita hoe tena voafaty ty firenena tena voafaty ty zaty mafa za sy fire inona mamaty azy fa raha ny kristiana aloha de mafantatra hoe voafaty sa firenena de raha mahita tsy de tena fanontaniana koa zany azy fa ny azy tsy fanontaniana fa fanamarinana fotsiny azy ohatra misatra mamatotra nyty fireneny ty zany zao raha ny zavatra resahany zany hoe makristianina raha fahitany azy mety zany ko nge le nresahanao atao ihany mikasika an'ilay etika ara-pinoana zay nitanterana tery amin'ny kanja maitsona lala-maitsy tamin'ny zoma fahavalo-amby folon'ny volana lasa teo raha tsy diso efa misy antso vonina raisitsika izy aloha ary miaraba tompoko eny ary ya miaraba tompoko saika mantany panorama poizina masina de troisième mandat satria betsaka le asa tokony vitaina hoe autoroute route du soleil tanàna vaovao saotika mety norma ihany mety hoe atsina troisième mandat ny panorama mantsy fahafantarako azy de hoe trente octobre 91 tamin'ny andro général Ramakaveny na teposavatra tsara nitsy tamin'izany ka zay ny ilana ny hevitry ny panorama amin'ny troisième mandat io ya zay fanontaniana zay azo valiana tsara zay
ia ny troisième mandat moa no resahany teo zany hoe fa nisy kabary ampabe masy mpitany fianarana mitsoa mihitsy Ia. ary solom-bavambaoka no miteny an'le izy ny raha ny hevitry ny mpanorama no resahanao na hevitry ny vahoaka malagasy na ny hevitry ny mpanao politika indrindra ny antoko misy de manaja zany ny lalam-panorenana aloha ny lalam-panorenana mamaritra tsara mazava ao amin'ny article 163 fa ray ampiana ray ihany izay ihany zany fa dikan'izay amiko fanitsahana lalam-panorenana ary tsy tokony eken'ny HCC zany raha misy ny olom-boafidy na ny olona zay mikabary eny akalamanjana no mitaky an'izany hoe tokony isy troisième mandat aprisihana ny olona anitsaka ny lalam-panorenana ny filoha ao anatin'ilay izy de adalany zany fa so de mba ambadika izany koa sary ty endrika fitetezam-paritra ao anatin'le hoe filakevitry ministra mitety faritra ty raha masy mba anomanana ny sain'ny olona hoe tanao efa io ny fampandrosoana mandeha ka toizana ny so de efa mba ho ambadika izany le izy aty Afrika de jerevo zao na i Paul Biya any Cameroun en Cameroun izy ny doyen mihitsy ary tena tena hoe hoe faharetina teo amin'ny tsika zany fitondrana tsy mahavita mihitsy ny atao hoe alternance démocratique tsy mahavita an'izany raha ohatra zany ve miova io fitondrana io afaka amin'ny 2027 28 fifidianana zany de tsy ho atao ve ny autoroute tsy ho atao ve zany ny zavatra efa natompokany te resaka continuité de l'état ianao azy te resaka an'izany zay foana ny fahavoazantsika eto ary misy olona mahalala sy manam-pahaizana amin'izany afaka manohy an'izany ary tantara tsara ho an'ny firenena ne zany hoe tamin'ny andro ny anina ny nanombohan'io asy io fa ny antsika modina tsy ho hita le ezaka natompoka nataon'ny filoha teo aloha zay ny zavatra hitako sy tsapafana mihitsy ao anatin'izay tena fahatsy za zay ny tsy mampandroso atsika aty amin'ny firenena tany afrikanina ny resahako fa maninona no manao toetra ohatry zany nefany napetraka ny vahoaka teo anao ny asa zay everina fa tokony hoe atretokatreto ny fahefanao ataovy zay zakanao atretokatreto dia misaka ianao jerevondray ny hafa satria enao mpanao politika koa ny tonga teo raha iverena zany le fanontanian'le olona teo mikasika an'le hoe troisième mandat raha masy enao moa tena hoe ny ACC tokony tsy enaka an'izany lalam-panorenana raha teo tsy mandraran'izany raha misy moa zany ny satria raha nijerena tonga zany hoe manana ny atao rehetrarehetra izy anaovana zany eo ny pouvoir eo ny vola eo ny maronisy amin'ny isan'ny rafitra raha masy inona mety fetraika an'le izy raha ohatra ka tena miseho amin'izany tokoa satria ohatrany efa manipinipy teny an'izany ihany ny solomavahoaka ampiaradia amin'ny fitondrana amin'izao fotoana zao hoe raha ilainy zany de afaka atao tsy voaja nge zany ny fisaraha-pahefana eto amintsika tsy voaja zay ary voaporofo ane zany raha zay ny zavatra misy ary tokony hijoro foana zany reo androm-panjakana na napetraka manana fahefana be dehibe izy manana pouvoir zany resahako hoe ny olom-boafidy presque 90% anazy dolidoly fa tsy zay no anararotana fahefana fa nga tsy manana olona akoatra azy andimby azy zay matsilo saina everina fa tokony hitondra ny firenena ary zay foana ny fahavoaza za zao somary faly somary sosotra ihany rehefa nanao ny fankalazana fahatelo amby roapolo ny antoko-timo fankalazana zany rehefa niteny ny filoha-pirenena maro karavaly-manana hoe fa mijery ny mpandimby ka tsy fantatra le mpandimby io avy amin'ilay antoko ve sa avy amin'ny fianakaviana raha ny ty antso manaraka ty mbola tapaka izy izy satria zany koa zany nisan'ny hoe manahoana ny resaka relève politique ao anatin'le fitohizan'ny raharaha zany mba tsy ho raharaha tsy ho raharaha ampianakaviana fa raha le endrikendriky le sarisary amsio zao ty fitondrana mijoro ty de le fahitana fijoroany zanako ny filoha am'ireo fionana manandanja zany na hoe fifandraisana firenena samy firenena misy resaka hoe resaka fifanaraha-mpiaraha-miasa fa hita zany tamin'ny fotoana niseho hita zany tamin'izao le resaka hoe forum business forum natao tany Dubai tamin'ny volana vitsilasa orasina aloha ty antso ambadiky ty miaraba tompoko Allô, miaraba anareo. Miaraba tompoko. Paladio. Miaraba. Moa monsieur Ramasy. Inona moa zany ny amin'ny lalam-panorenana tsy voateky ny filoha amin'izao io. De tsika miresaka hoe haute cour constitutionnelle.
inona ny mpazavatra ny tapahaniko tsy mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana ka tsy nekeny efa filoha frantsay manana kara-panono frantsay mirotsaka fifidiana filoha-pirenena voalaza anaty lalam-pandrenana zany fa nanaiky amin'ny SCC mininona zany fandikana lalàna eto de mandeha foana satria anazy ny SCC ka raha ino hoe troisième mandat fandikana lalam-pandrenana zany inona montsy lalam-pandrenana ndikainy teto nandika foana izy fa mandeha aiza ny filohan'ny faritra fifidianana filohan'ny faritra mbola inona ny eo mbola délégation spécial sa inona gouverneur gouverneur tsy atao voariny zay ainy ena ny fifidianana tapitra ihany ny mandat eo ihany izy niteny ve ny ACC solom-bavam-bahoaka anazy ny majorité manapaka anay solom-bavam-bahoaka fa ekena fa mahazo mirotsaka fanotelina izy inona ny azontsika atao tsisy manaiky fotsiny tsika satria anazy daotra ny rehetrarehetra ka lalam-pandrenana zany aza le samy zany tsisy dikany zany eo masiny zay tiany atao fotsiny ny ataony de inona ny hevitrao ianakiraiky io zao misy an'le olona le nigada tany an-davy renomeny ray izy rehefa nigada tany an-davy ny asa-panjakana zany mandeha ho azy fotsiny eo tsy mila gazet judiciaire satria tsy tiany fa tany an-dafy ve eny zay zany ny fiainana eto Madagasikara ovalitsika zay ramasy a fa andao aloha arahana kely reto fiaraha-miasa vitsivitsy reto de iverenana zay mikasika eo inona mono tsy tsy voaja atao anaty lalam-panorenana ahoana mikasika an'le hoe olona fa ngiada de tsy mbola fomba fandraisana mpiasa-panjakana ambony zany da aloha raisina indray anaraka an'reto dodoka vitsivitsy reto tsika de miverina ao anatin'ny tafa. Manitra manjakariva ny hoditra rehefa mampiasa gel douche vanial. Mivoaka omby amin'ny 7 ora maraina. Dokam-barotra eto amin'ny Top Radio 2 teboka valo. Tolotra mirary, asa tsara, vokatra azo antoka. Izany no ataonay ampiroboroboana ny orinasanao. Activa Communication ho namanao akaiky manao ny tolotra rehetra mahakasika ny serasera izahay. Fanazavana fanampiny 033 03 30022. Miampafantatra ny orinasanao ve ianao? Efa eto izahay hanampy anao. Activa Communication manampy anao handroso sy hamiratra amin'ny fandrarahana. Fitantanana tambazotra sosialy, dokam-barotra, hetsika ara-barotra, misokatra amin'ny tolotra sy ny fiara-miasa rehetra izahay. Fanazavana fanampiny 033 03 30022. Mbola zaza dia efa nizary neny hamaky gazety tetso. Izao efa lehibe dia miara lehibe tamiko izy. Sofa mbola nisy indray ny magaziny tetso anaben'ny zanako, azonao jifaina ihany koa amin'ny vidiny 2 ariary. Idongo be tsy etianatra indray zao ty zazy ty. Ahoana reno ataoko hoe hitako ny hevitra autocollant personnalisé le apetaka amin'ny cahier crayon de couleur dia asiako an'ilay dessin animé fijeriny ato an-trano reny sady amin'izay koa mba tsy mora very ny fitaovana satria misy ny anarany sy klasiny. Ianao koa tongava manao commande autocollant ho an'ny zanakao ao amin'ny page Facebook Imtsar Kids na ety amin'ny boutique Imtsar Kids 67 hectares sud. Laharana 034 21 999 04. Le monde change, la technologie évolue chaque jour. Et toi, tu veux partir de ce qui construit demain? Rejoignez IT College, le tout premier lycée informatique et scientifique à Madagascar. Après le bac, tu accèdes directement à l'IT University pour aller encore plus loin. Inscription ouverte. Infoline 037 41 30021 038 13 30021 033 41 30021. Ny FMCD sy ny FIPICRI dia manoatra ho antsika foana-be fampivoarana andian'ny faharoa ny 30 jolay hatramin'ny 3 aogositra ho avy izao ao amin'ny Kianjam-Barea Mahamasina. Ahitana mivarotra fampirantiana eo amin'ny sehatra fampandrosoana rehetra. Biry ara-pilazantsara maro no hanafanafierahana mandritra ireo fotoana ireo. Isan'ny koa toerana ahafahana miala voly sy misakafo. Vidy
fidirana tokana arivo ariary mpiara-miasa Cool TV Cool FM Oasis Top Radio aoksika anao soa amin'ny olona rehetra indrindra fa ampianakaviny finoana Galatiana toko faheny andiny favolo atolotry ny herivantsy sy ny Top Radio atsika cabaret retrouvaille iarahana amin'ny mamy sy ny tarika joary ny zoma 22 août manomboka ny valora alina eny amin'ny Foresto Ivato. ny tapakila dia azonao jifaina eny amin'ny Foresto rehetra sy ny www.ketrika.com. Réservation conseillée, place très limitée. Infoline 034 95 853 55 034 95 853 55. Partenaire Foresto, Top Radio, Jeju, AN Corporation, ASM Radio. Manjifa ny vita malagasy amin'ny vidiny mirary aho miaraka amin'ny ketrika.com. Tena mahavita ny asako rehetra kosa ity solosaina vaovao nividiko tao amin'ny ketrika.com ity tsy ohatra n'ilay taloha. Lasty tapitra ny fiaretana embouteillage ndao iantsena amin'ny www.ketrika.com. Saotranareo mpanao gazety rehetra tonga tamin'ity fotoan'ity afaka mbola mametraka fanontaniana ianareo avy eo fa izao aloha dia manasantsika rehetra hiaraka hialeta etsy amin'ny cocktail efa noman'ny ekipa amin'ny Foresto itsy. Restaurant anisan'ny tsara sakafo eto Antananarivo sady mpiara-miasa amin'ity événement ity. Misy isan-karazany izy ireo nem, ny frity, menu pané, ny steak sy ny sisa ho an'ireo izay tia masira. Misy ihany koa ny crêpes sy ny gâteau ho an'ireo izay tia mamy. Mandroso ary tompoko. Tsy mijanona amin'ny hevitra iray fa mitondranao amin'ny vokatra tsara. Ndao ifandrimbonsika ampandroso ny asan'ilo fosanao. Fanazavana fanampiny 033 03 30022. Activa Communication, vonona nampy anao. Manomboka izao dia misokatra ao anareo mpanjifa rehetra 420 no 420 ny point de récupération na ny point releniketrika.com eny amin'ny immeuble Sonirana Vindivatra. Vidéo anatrany kala www.ketrika.com ireo entana safidinao ary alaivo amin'ny fotoana rehetra izay mampety anao zany nanfiry. Ketrika.com, authentique, moins cher et disponible de suite. Top Radio FM Roamzato Tebkavalo. web.topradio.mg. Enery ny mpianaotsika teo mpiantso Ramasina metraka fanontaniana Soana Mariana hoe inona mono tsy vaovao tsy hoe velalampanorenana tsy vaovao ososo teo dia inona mbola hoatenainao anatin'izany raha ohatra mikasika an'le eto aloha dia mampirisika antsika foana hoe manana fanantenana raha mbola misy keo farany dia hitantsika foana ny fanantenana ao anatin'izay ohatrany optimiste be zany ianao raha resaka ianao moa hitako eto fa tsy tele mantsy ity dia aloako resahako amin'io ohatrany optimiste be zany ianao anatin'le izy izay zany dia satria zao ny somary manome fanantenana kely amin'ny mpametraka fanontaniana teo azy zany hoe natanjaka ny filoha Philbert Tsiranana tamin'ny taona 150 tano any zany na ny résultat ny élection tamin'izany ary nametraka ny azo zao tena record tamin'izany ary mpifidy tena mbola bobaka noho izao fa zavatra misy ao le bobaka mo fiteny tanora fa maro be fa lasa ihany rehefa tonga amin'ny fotoana dia izay zany manana fanantenana natanjaka ny taty Afrika nge nisy rivotra nitsoka hoe entina maramila dolidolo ny fahefana nisy taty Afrika fa tonga amin'ny fotoana
iza moa tsy efa tao mivaritry fianaratso tao nitondratehana mihitsy ny lehibe ny faritany tam'izany tamin'ny andro taloha moa de hoe pisto io zay mandra-pahafatinay fa nga izy mandra-pahafatiny zao de ohatra zay kiniko doare oraisina ny antsoare miaraba tompoka tsy mbola vonina izy tara fa tonga izy de miditsy tio zao kely ihany de izy hoe ny arema zany natanjaka zany tamin'ny fotoanandro satria miaramila